Andriamato Randria Manalotso Iatsason be ny tanànan'ny commune Ambotra Manjaka teo aloha mpamakafaka raharam-pirenena mpiasam-panjakana misotro ronono ihany koa miarabana tompoko. Miarabanao Michel de miaraba ny mpanaraka ny radio ICM ny amin'ny famakafakana arakevitra ty androany de misaotra koa andreo teknisianina mankasitraka koa ny amin'ny fanasana manokana androany. Ao anatin'izay hoe famakafakana izay Andriamato Randria Manalotso Iatsason nivoaka ny farany herinandro teo ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Hitantsika iny azo lazaina fa mbola manana ny maronis amin'ny anteny miram-pirenena ny miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny vondrona parlementaire Irmar raha ny lojika an-javatra aloha na dia hoe nisy ara ireo hoe nametra-pialana tsy ao anatin'ny vondrona io fa raha filaharana eny amin'ny fitsarana mbalala-pandrenana dia mbola zareo ny manana ny maronis izay fahitanao le hoe fipetraka le Prime Ministre lojika ve le hoe anteny miram-pirenena nanotra azy sa hoe hivoaka tamin'ile tolona satria talohan'izay mantsy dia fa nisy ihany ny fanambarana ary anisan'ny voatontony ny Prime Ministre hoe mety amin'ny mpitolona io tamin'izany mety amin'ny vondrona mpitolona maro samihafa ihany koa. Marina mihitsy zany fa zara tokony jerevantsika aloha mialohan'izay hoe fanendrena ny Prime Ministre nataon'ny filohan'ny fanavozana izay satria fa efa moa zany zay manendra an'le Prime Ministre rehefa divizena ny gouvernemanta teo aloha tamin'ny nanomboka ny tondrany ndratra manahirana fotsiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana moa zany zao de zao hoe tena ny député marina ve ny solombavambaoka marina ve no nanolotra ny anarana ny Prime Ministre sa anisany mba ny safidy an'izay ny filohan'ny fanavozana zany hoe mba ataovy ao anaty lista zay ho apetraka reo anisany hofidiko ny anarana ity mba ho ataoko Prime Ministre fa io zany ohatrany hoe mahafinaritra azy satria raha ny lojika tokoa zany ny maro anisy ao anatina député aloha zany zao hatreto raha ny lojika sy ny zavatra fantatra ary zavatra iainana de marina tena marina tokoa zany hoe mbola andrareo ahirymara no maro anisy ao anatin'ny député de mampisalasala ihany hoe maro anisy ahoana moa zany nanendra ny Prime Ministre io fa zatra fantatra ny anazy zany tena mba hoe ny apetrahako ny ao anatin'ny saiko sy ny foko sy ny fahalalako ary ny fahamakafakako de mba hoe ny tena ny filohan'ny fanavozana marina no ny safidy fa tsy ny député zay teneny hoe maro anisy satria diso zany député maro anisy zany iza zany ny lazaina fa maro anisy amin'ny député ary zay mihitsy mahatonga mampisalasala ny resaka rafitra hita amin'ny eto Madagasikara zany amin'izao fotoana zao mahatonga ny olona maro samihafa hoe tena raha vao ny solombavambaoka raha vao ny député satria miasany any rafitra ny tondrana ny fomba nazahoana fifidianana sy ny nipetrahan'ny olom-bo fity eto Madagasikara nge lasa manalasala de zay nataoko hoe raha hoe tena hoe maro anisa amin'ny député zany nanendra any Prime Ministre ny nanolotra ny anarana de diso ihany zany satria zao hoe tahaka an'izay fitondra atreo aloha ihany zany mbola mipetraka eto Madagasikara de zay mampisalasala antsika fa engany ka tsy zay mihitsy fa ny filohan'ny fanavozana ihany nandefa ny anarana ho any amin'ny député fa fanolorana fotsiny ny azy zay zany tena hoe marina ho tompoko amiko zany. Raha tamin'ny Prime Ministre Heritsalama Rajaonarivelo Prime Ministre teo aloha de taorian'ny fanendrena azy de fa maro ny faninjehana sy ny hoe fanasoketana nahazo azy hoe tsy mpitolona io isan'ny forongon'le olona teo aloha ihany fa ty Prime Ministre ity anisan'ny nambaran'ny filohan'ny fanavozana ny farany herinandro teo le hoe olona havita ampivondrona ny mpitolona zay maro no nanao fanambarana moa zany nakasitraka an'ilay hoe mpitolona io Prime Ministre io maro moa ny sary nivoaka ihany koa sarin'ilay Prime Ministre amin'izao fotoana teny amin'ny 15 May teny amin'ny collusion tamin'ny etsika fotsy mpitolona hono izy zany de tale général'ny Samifina ihany koa efa nitantana ny Bianco tany Toliara eo amin'le hoe fangararana sy fahintsina aloha zany de eo izy fa le fampivondronana an'ilay mpitolona ihany koa mba tsy havaky fa hoe antanteraka araka ny tokony ho izy ilay fanavozana avity zay ve ty Prime Ministre ty miaraka amin'ireo hoe milaza azo mpitolona ihany koa amin'izao fotoana zay mitolona ho maro milaza an'le hoe Génie grec Génie Z sy ny vondrona mitsangatsangana eto sy eroa amin'izao fotoana. Ny zavatra tsy maintsy fatarina koa sy ampitsahivana koa moa zany amin'ny resaka hoe famakafakana amin'ny fanendrenan'ny Premier Ministre na zay CV fanambaran'ny filohan'ny fanavozana omaly mikasika ny fanendreny antony manokana nanendreny azy de zao hoe ny fahatongavantsika amin'izao toerana fanavozana misy atsika izao zany de fa
maro be zany le lalana efa nolalovantsika raha tsy teny fotsiny tsika tamin'ireny a ny fomba nandavana ny firotrahan'ny président ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina nandavana mihitsy zany a reny fanapahan-kevitra ny CNI sy ny ACC hoe olona mizaka zo firenena hafa ve no ilatsaka ho fidianao filoham-pirenena teta Madagasikara zay no lavy ny lalam-panorenana ao anatin'ny firotranan-kifidianana tamin'ireny zany lefa nanomboka ny ainga sy ny trotra ny malagasy hoe tsy mety a ity fomba fifidianana ity fa rehefa nanaiky moa zany ny ACC zay tamin'izany ka hatramin'izao a mbola mijoro de nirosy any tamin'ny fifidianana rehefa irosy tamin'ny fifidianana de hitantsika tsara hoe nisy le firaisankina ny candidat 12 zay nanao nietsika fotsy a nandritra ny fotoana maro ary lava ary anisany tena nikelaina sy nandray anjara tamin'izany ny tena anay hoe ahoana ny fomba androdanana ahoana ny fomba anafoanana ny fitondrana Andry Nirina Rajoelina tamin'izany fotoana zany mba tsy isian'ny fifidianana hoe ahafahantsika manova tanteraka ny fomba fitantanany firenena sy ny fomba hitantarana ny firenena amin'ny alalan'ny rafitra vaovao tamin'izany zany efa niainga de marina tokoa zany hoe tao anatin'ireny tolon'ireny zany premier ministre zay nitendrena vaovao zany hoe anisan'ny mpitolona zany ny mpitolona tamin'ny septambra na zay nazahoana ny fanesena tao aorianany fijoroan'ny kapisaty moa zany de azo lazaina hoe fanohizana ihany fa raha tokoa zany tsy nisy any fitsanganany kapisaty tamin'izany fotoana zany a tamin'ny 25 septambra de azo lazaina hoe foana mbola reraka ihany tsika tahaka nazo atsika tahaka nazo anay a tamin'ilay nietsika fotsy a sy ny rana tamin'ny candidat 12 reny tamin'ny firaisankina zany de zay ny teneniko hoe i premier ministre tonga am'izao fotoana zao anisany efa nandray anjara zany hoe raha ny marina moa zany fomba fijery sy mba famakafakany mpanao politika ary eo mpitolona teny atsehatra de azo lazaina hoe ao anatin'ny olona manana ny compétence ao anatin'ny olona manana an'lay toetra tadiavin'ny filohan'ny fanavozana am'izao fotoana zao izy hoe tena sy ireo zay nitolona hoe olona tao anatin'ny mpitolona izy tena marina zany tsy azo helikilika fa raha jerena kosa aloha ny premier ministre teo aloha tena marina ihany be da be ny laza hoe zao fa raha za manokana aloha zany mijery hoe premier ministre teo aloha kosa aloha za mbola tsy nahita na hoe tsy naharemarika mihitsy hoe tamin'ny fotoana ohatr'izao a nitenena ny premier ministre teo aloha hoe mpitolona izy a mitahaky ny fanavozana izy a mitahaky ny fialan'ny filoha Rajoelina izy a mitahaky ny fialan'ny fandravana ny gouvernemanta Rajoelina izy tsy nisy zany fa raha ny premier ministre am'izao fotoana zao kosa hitantsika kariary nidina kianja izy a anisan'ny mpitolona izy ary anisan'ny tsy nakasitraka mihitsy a ny fitondrana teo aloha de tonga am'izao fanavozana zao ao anatin'ny premier ministre izy zany zao mitantana ny gouvernemanta ny tena marina zany a de tokony manana tokoa ireo toetra na tokony ahatateraka ireo recommandation zay napetraky ny filohan'ny fanavozana teo izy de ny hoe voalohan'reny izy aloha manendry aingana araky sy aza atao a ireo membre ny gouvernemanta araky ny olona takina tahaka ny takiny zay moa ny teneny hoe tahaka ny safidianan'ny filohan'ny fanavozana ny colonel Mikael ihany ny safidianako andreo ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta zany hoe olona tena manana an'izay miasa tsy azo rebirebena tsy azo tambatambazana vola mikarena sy ny sisa satria ny gouvernemanta teo aloha nge be da be mihitsy hoe ianona ohatr'izao ianona ohatran'izao a zany hoe teo aloha ihany de hoe mbo hoe foanana am'izay zany le fomba fanaovana politika tsy manao kopikole fomba fitondrana teo aloha tsonga tena hafa am'izay zany hoe miala am'izay ary tsy manaraka ny zatra fanaony teo aloha tsony hoe politika na manao kopikolea fitondrana teo aloha fa tena miaina amin'ny fanavozana de reno zany vondrona ndreo atoko politika rehetra hery rehetra eto Madagasikara zany de hoe tsy misy tsony mpanohatra de izy moa zany tena zany hoe tsy misy tsony mpanohatra ao anatin'ny fanavozana fa zay mieritretra mpanohatra de verina hoe mpanoharina satria fanavozana ve no tenenina fanavozana ve no ataotsika eto Madagasikara de isy anohatra de dikan'izany hoe mpanoharina de za mihina aloha hatreto fa zay toetra na ny safidianan'ny filohan'ny fanavozana azy premier ministre zay a ho azomin'ny hatramin'ny farany zay ary reo recommandation nomena ny filoha fanavozana za mihiny fa ho tanterahany atsakany sy andavany hatretoko moa zany aloha hatreto ny fanehonkevitra mbola tsy misy mihitsy ny mana ratsy na manda ny fanendrena premier ministre vaovao am'izao fotoana zao eo am'le hoe fomba fiasan'ny gouvernemanta izay hitsangana eo inona no azo ilazana ihany koa fa navita le gouvernemanta ny Hery Tsalama Razonarovelo sy ny hoe mendrika tohizana sy le hoe
mpikambana amin'ny gouvernement teo aloha mbola mendriky notazoma misy ve zay raha ny famakafakana Andriamatora ndray manala Soajason ndray raha za moa zany mamakafaka de io zany samy manana ny safidiny io ohatra fotsiny amin'ny fitantanana de samy manana fijeriny ny tsirairay avy hoe tia tena navita mariny de saratra be satria raha mpitona fanjakana zany zao raha olom-bo fidy fotsiny zany zao de samy manana safidy samy manana famakafakany mikasika an'iny olona zany hoe afaka manao fampitahana zany mpifidy fa eto kosa zany reo membre ny gouvernement reo de afaka mijery an'izay tia tena arak'izay tokony toromarika omena hita amin'ny tany tsy mifanjakana mba ahafahantsika mitantana mandroso miazakazaka ho any fanavozana tanteraka ahafahana manatanteraka ireo vina rehetrarehetra mba ahafahana mametraka ny republika manaraka isian'ny fifidianana isian'ny fifidianana fanendrena na lam-pandrenana sy ny sisa sy ny sisa anjara an'le olona voatendry isaky ny poste ny ministeriel moa zany no mijery an'izay hoe tia tena azo toizana tia kosa tena mba tsy azo toizana intsony fa zay ny anjarany tsirairay avy zay arakaraka zay baiko pitolomana omen'ny premier ministre sy ny filohan'ny fanavozana azy eo hoe hoe tsy maintsy raha voalohany fotsiny ny membre ny gouvernement de mahita daholo reto avy ny point faible teo amindreo ministre teo aloha reo ho an'izay efa hiverina moa zany de mazava ho azy hoe tsy de nisy faiblesse loatra izy fa ny matanjaka matoa izy tafaverina ao fa ho an'ireo génial rehetrarehetra kosa ka nosoloana vaovao ny tsy maintsy andinia ny tsirairay avy hoe inona ny zavatra tsy nety nataonao arina ny tsara tokony ho toizana tsy maintsy misy tsara ihany eo ninina zany fijery hoe tsy maintsy misy tsara ihany eo fa ry matoa tsy toizana de mibetsaka ny ratsy zany eo am'le hoe gouvernement teo aloha ampiandrefesana lay asa vitany ve ny rovolana moa nomeny filohan'ny fanavaozana fa nihitatra efa-bolana le izy nisy an'le concertation nationale mantsy teo fanombohana iny efa mivoaka le tetiandro natanterahana zany ny ministra misahana ny fanavaozana raha ny fahitana manokana navita an'ilay mission nakinina tamy ve ilay ministra nisahana ny fanavaozana iny sy le hoe namaly olana nsetrany vahoaka teny Kanja atreto aloha zany na ny vahoaka raha ngezy hoe atreto zany mbola mahatsapa hoe tsy misy ihany aloha atreto any zatra ny takina mivaingana teny amin'ny Kanja teny Kanja hoe tafavokytsika reto ny zavatra ny takina de reto any zavatra azotsika teneniko amintsika resaka fitantanana hoe tapabolana mahery kely angamba zay nitondra marary teny amin'ny hôpitaly anankiray teny amin'ny Omi ho an'izay raha mahafantatra azy zany zao le dokotera nandray tao de matadidy tsara izy samy marary zany avy any ambanivohatra zany ambanivohatra lavitra be any mbola 45 kilometre miala amin'Antsorobe zay ke namana moa izy tany amin'ny toerana nesako taloha CSB ny tantaniko taloha noho ny naratra izy zany de niakatra tatetanarivo satria voadona zany tao amin'ny fivoahan'ny kakany tao de manjary nitohana tsy mivoaka ny pipiany de avy eo mifangaro ny pipi lasa mivoaka tany amin'ny anisy zany de nentina tany amin'ny hôpitaly tany meo amisy de nitsabona de nijerena tokoa de natao daholo amin'ny nasena vidina fanafody de eritrereto tsara olo any amin'ny 45 kilometre mialana Antsorobe mbola 90 kilometre mialana Tananarivo eritrereto tsara ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny nividiana zany fanafody zany teneniko anao zany misy elona fa ano any 45,000 ariary fotsiny aloha ndray mandeha ny fitaovana hividinao de sisa vita ara le soin zany tsy maintsy nandeha nody de rehefa nandeha nody za moa zany tsy maintsy nse présenté tam'le dokotera hoe za koa de mpitsabo ny toerana esako reto olondeto fa no izy atambanivoatra be de tsy sasahirana be izy de mba miasiste azy manampy azy lasa nandeha nody inona zavatra aseho nangalana eninalina ariary le marary tsy misy réussi tsy misy facture tsisy ninina de ohatrany zany zavatra miseho eto Madagasikara zany tena zany mihitsy nitakitsika teto Madagasikara hoe feno risy feno tsy fahamarinana ny fitantanana ataony tsirairay avy isambatan'olona zay manana andraikitra teto amin'ny tany sy ny fanjakana de zany ndray mba mametraka fanontaniana ho an'ny olona zay mihena azy zao tsy mahita anao hoe tena marina ve fa tena tsapanao fa raha za aloha zany mahatsapa de tsy mbola tazana zay teny hoe fivoahana marina fa teo ihany teo zany hoe raha oharina fotsiny zany izy de ny fiarako disiny zay ao anatiny rehetrarehetra mbola ao daholo fa ilay mpitona fotsiny niova de izay hoe
ho atsika zany mbola tsy misy mihitsy zany zatra hoe fiovana ary zay ny hoe tokony azakazana any an'lay concertation nationale hoe tokony faritana tsara am'izay hoe manomboka eto amin'ny gouvernemanta vaovao zany hoe inona marina zany stratégie ho ampiasaitsika mba hatongavantsika any am'lay tanjana any fanavaozana ny fanavaozana zany tsy mirafitra ihany mila hovaozana tsy mifitantanana ihany fa ny tena mila havaozana zany saina sy ny fony olona mitantana sy mitondra eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa ratsy zany de tahaka ny teo aloha ihany ny teo aloha nye de tena nanao zay hoe afenon'ny posiny ary zay no mahatonga ny olona hidradradratra hoe hovairanga piteoranga reto rafitra rehetrarehetreta sinsisa ny ny ACC ny solombavam-bahoaka raha vo reo aloha fa miainga avy am'ireo foana ny fomba fitantanana ny tany sy ny fanjakana ary matoa tsy nahomy hatram'izay de satria mipetraka teo reo ary mbola eo ihany reo tsika nefa hoe hijery sy hitady ny fanavaozana ny eo ihany eo zany de mbola tainomby vadika moa mivadika tainomby ohaka tainomby de ohatran'izay zany mana mampisalasala ny vahoaka am'izao fotoana zay mbola tsy hitantarara tsara le tena fivana fa finiavana anova zany ny fananatsika mpitondra hitondra ho any amin'ny fanovana nefa misy fa fiovana aloha hatreto zany mbola sy nisy zany hoe ny gouvernemanta matondravana mazava na ny foloan'ny fanavaozana zany natsapa hoe tsy ampy ny afana nandrefy ny zavabitany amin'ny resaka fiovana teta Madagasikara. Raha reo zavatra nambaranao teo reo lay atranga nisy teny amin'ny hopitaly izay nandehananao de anisan'ny zavatra pitrangy iny misampindraram-panjakana rehetrarehetra mihitsy sao de le any amin'ilay eny amin'ny ambaratongany ihany koa mila misy fanovana tokony hopetraka mba tena hoe eny no manapa-kevitra manara-maso ny ataony aty ambony miaino ihany koa raha misy ny trangana fitarainana tsy izay ihany mantsy ny zavatra ny tranga raha teny amin'ny omi manokana fa anisan'ilay orinantsary miparitaka be moa ilay reny mpianakaviana tany a Tomasina zay namony ihany zanany fangararana tamin'ny resaka ohatran'izay zany io zany le tokony apetraka ihany koa hoe inona ny tokony apetraky ny filohan'ny fanavaozana mba ahafahan'ireny tompona andraikitra eny fotony ireny mandray fanapa-kevitra amin'ny zavatra mitranga de zay mihitsy le rafitra amin'ny fitantanana mihitsy zany tsy maintsy jerena ny mpiasa ny fahasalamana zao tena nitaky mihitsy hoe aleo mba olona tena manam-pahaizana manokana aloha momba le fahasalamana tsy ny teknika hoe zao ny antony fitsaboana fa eo amin'ny fitondrana le personnel ao anatin'ny mpiasa ny fahasalamana zany fa izany de tena mampalelina zany misy zany tsy misy fiainona mihitsy ny vahoaka avy aty ambany fa ny zavatra enona sy tenenina fotsiny zany de mipiasa ny fahasalamana fa ny olona mandeha am'le ny tompo-pahasalamana sy rafitra rehetrarehetra eny nge tsy misy enona ny olona hoe tena sahirana nge ny olona raha am'resaka fitsaboana zany sahirana ny olona za zany tena mpitsabo tena miteny mpitondra fanjakana sy ministera ny fahasalamana mbola sahirana ny malagasy raha hitsabo tena mbola sahirana ny malagasy raha hiteraka mbola sahirana malagasy na any ambanivohitra na eto andrenivohitra raha mitady an'izany fisitana ny fahasalamana zany de zay mihitsy zany le mila fanovana tsy ny mpitondra na hoe manam-pahaizana na hoe ny teknisiana ny dokotera ny sage-femme sinsisa na ny paramedy no mila hovaina fa ny olona mihitsy aloha mila enona hoe ahoana ny fahitanareo amin'ny fitsaboana eto Madagasikara ahoana ny fahitanareo mpiasa ny fahasalamana eto Madagasikara inona zatra mangirifiranareo inona ny tena zatra tsy zakanareo fa raha ohatra tsika hanao concertation nationale ka reo teknisiana sy ireo foana ny anotsika de ny teo ihany no verina tsy miovy io fa rehefa miaino fotsiny tsika tena misy olona mandeha manokana manao fanady adina any ambanivohitra lavitra any de mahatsapa hoe zao nataon'ny dokotera aty aminay zao nataon'ny sage-femme aty aminay zao nataon'ny olona zay manana fahalalana kely hoe mpivarotra fanafody amina depositerana fa médicament fotsiny ary nge teneniko atsika fa sahirana ny olona zany zao mizerean'ny olona any ambanivohitra fody atsaika hoe hotaza ny fanjakana ve zay fa zay zany hoe raha hoe horaikitra ihany ny fanovana mikasy ny concertation nationale io tsy miaina fotsiny tsika zao mitapaka tena amin'ny CCI vato amin'ny resaka fanovana resaka fahasalamana de takazay daholo le ministera tsirairay clé reo hoe inona zatra atao mikasika amin'ny filaminam-bahoaka zay reny mivonahzo ty afenerivo reny inona zatra atao ohatran'le tenenao teo zao le raha matotany na nisy zaza maty iny reny aloha raha mampitsabo ana aloha le olona mihitsy zany tsy nahalala sady tsy nahafantatra hoe inona marina le niayahina tamin'ny aretiny fa nampitsabo ary ny salasala avy eo ao anatin'ny herinandro sady moa telo andro izy teo mivoaka ny valin'ny analizy zay nareo vo afaka mivoaka satria mba ahafahana mino moa zany miaro
an'lay fiparitahan'ny aretina mba hatsoany amin'ny contacta an'lay marary satria le impox moa zany le sana tamin'iny tsy mazava tam'le reny mpianakaviana sy le fianakaviana le izy hatrany amin'ny voalohany de manjary reny ny zavatra aseho fa raha ny tena marina hoe raha teranao barazina malady epidemika na contagieuse ianao de tsy maintsy misy ny fipetra raisina tahaka ny raisin'ny teknisiana ohatrany hoe fanazavana tamin'ny olona efa zatra an'izay maninona vetivety eo de mivoaka indray le olona de tsy na le tompona marary ara sahirana izy tsy le aretina araka ny eritreretiny mihitsy nazo an'le zanany. Izay ny resaka fahasalamana zany hoe tokony apetraka mamam-pona ihany koa ve ity hoe fahasalamana fitsabonany malagasy ity eto Madagasikara? Raha mijery anao zany za moa zany ampanetretena tenenina fa nisy fotoana zany ro volana nandeha tany ampitan-dranomasina tany misy zanako any chefina klinika anankiray de misy dokotera namany be da be de rehefa mba misy fotoana de mifampiresaka zay any zany ianao atao hoe tany mandroso ve izy any zany ianao rehefa hoe marary ohatra marary any amin'ny toerana tsy azan'ny fiarako ity de misy mihitsy zany helicoptera maka lay marary de misy mpitsabo miaraka amin'iny helicoptera iny miassiste an'lay marary parapatongany ao amin'ny hôpitaly de any zany tsy misy zany hoe zao ny freana helicoptera zao na alohanareo tonga amin'ny hôpitaly zao tsisy zany fa tonga de tsabona mamaimpona sitrana ny marary mivoaka ny hôpitaly verinany ny toeram-ponena eto amitsika zany eto Madagasikara sahirana ny marary anankiray sy ny fianakaviana raha anatina tobim-pahasalamana na aizy tobim-pahasalamana io na izy io indrindrandrindra moa ka miteny ny dokotera any ambanivohitra hoe evasana zany hoe evakeny ianao fa tsy vitanay eta toerana sahirana marary misy ary tena miteny mihitsy tsy vitanay raha niakatra any an-tanina rehefa tsy vita eto de mivadika izy any amin'le mpitsabo amin'ny netin-drazana sy ny mpanao mazimazia sy ny karazan'ireo de zay zany tokony jerena tena marina de zay hoe malagasy zany am'izao vanim-potoana iaina atsika neny ao anatin'izao fahasahiranana zao tokony mijery an'izay mpitondra fanjakana zay ho avy eo na izao na no avy mba hijery ahoana ny fomba isitrahan'ny malagasy ny fitsabona ny vatany sy ny aretiny sy ny fianakaviana sy ny fikarakarana andreo reny mpianakaviana zay mitondra voka sy miteraka ireo mba ho maimaim-poana na farafaratsiny tsy maimaim-poana fa mba hoe raha hoe 5 ny tokony alohany de mba any amin'ny arivo any sisana alohany mba hahafahany mikarakara fahasalamana fa ny malagasy ange teneniko fa tsy matokony ny fitantanana ny resaka fandraisan-tanana ara-pahasalamana zany tsy ny malagasy zay no mahatonga zay revitsika eny amin'ny Facebook ery etsy ero misy reny cabinet mpitsabo nentim-paharazana araka ny fomba nina plante sy ny karazany reny be da be reny reny zany midika sy manano hoe tsy matoky manampahaizana malagasy tsony ny malagasy noho ny antony lay fitantanana amin'ny resaka fandraisana tanana any marary. Io makasika an'izay mantsy ny eto Madagasikara mbola tsy zarizary ny fisitrahan'ny malagasy an'izay resaka fizaham-pahasalamana izay any amina toerana ambanivohitra any moa de lasa ny infirmiera sage-femme manao ny asan'ny mpitsabo. Inona ny tokony ataon'ny fanjakana aloha zany la ara-pamena indrindra ampiresaka fahasalamana ity am'izao fotoana zao ny ataon'le departemanta misahana izay ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay ihany. Misy namana ihany ao anatin'ny ministera ny fahasalamana am'izao fotoana zao fa miady sy milofony am'izany hoe mba isiny le fanapahefana na fanapahariana ny fahasalamana any ambanivohitra mba hitovy lenta tena marina tokoa zany any ambanivohitra be any zany de tsy maintsy resaka hoe paramedy na infirmier na sage-femme no apetraka hitsabony olona marina zany manapaiza le any izy reny hikarakara sy hitantana ny fahasalamana any fa ny olana fotsiny de zao hoe ny fahalavitany toerana le zavatra apetraka ny manodidina any amin'ny tobi-pahasalamana CSB anankiray any ambanivohitra ny zao hoe raha ohatra hoe médecin zany apetraka ao any de le médecin zany tsy mety hipetraka any satria zao hoe raha manambady izy ka mananjanaka tsy misy fianarana ahafahany zanany mianatra any tsy misy moyen ahafahany miserasera hoe moyen de locomotion zany hoe raha miala any ambanivohitra ohatra hoe 20 kilometatra miala any Tsorpe izy no misy CSB de anankiray ohatra hoe maro tsipony le ho tononoko
fa fantatra zany rehefa nandehanako inona nipetrahany any moa zany fa na izy ajany aty Antananarivo mivadina de izy reny mandeha any am'izay fotoana zay nefa tsy tafapetraka mihoatra ny herinandro any dokotera anankiray zay rehetrarehetra condition de vie sy condition sociale na médecin anankiray zay zany any rehetrarehetra zany tokony jerena daholo tsy hoe raha mijery anao resaka hoe fitsaboana hoe ara-pahasalamana tsy zay ihany no jerenao fa manodidina rehetrarehetra ahoana ny resaka social ny vady aman-janany ahoana moyen hipetrahany any zany trano any ambanivohitra tranona CSB tranona dokotera zany nge teneniko anao raha mihoatra amin'ny aty Antananarivo tsy vita zany kanefa ny silo zay anankiray eto Antananarivo raha anao opération anankiray izy ohatriny 1000 millions no alainy aminao de ohatran'izay hoe zay zany jerevany manam-pahaizana de de asesika fotsiny ilay paramedy ho any ambanivohitra any fa ny médecin raha tonga any ary izy ka nome tamin'ny andro any 120 médecin reny tamin'ny andron'ny ministre Ialana Tsiny manona any anarana raha antalalao reny ane ka zava-dehibe nahafinaritra tamin'izany fa rehefa tena napetraka le médecin tena zay nipetraka miasa any izy herinandro 20 jours izy any Antananarivo 10 jours izy any amin'ny toerana misy azy fa reny zany tokony ho atsarainy hoe jerena amin'izay le condition lay personnel mitana andraikitra any ambanivohitra any mba hitovitovy amin'ny farafaratsiny ny aty Antananarivo zay mahatonga jerevy tsara aiza misy CSB2 CSB1 ka hoe misy médecin tanany ao anatina commune anankiray amina district anankiray izay ny resaka fahasalamana fa akoatran'izay ny rano fisotro madio ihany koa mbola hoe ambany ny tahan'izay hoe olona misitraka rano fisotro madio zay eny fa nany eto Antananarivo raha am'izao fotoana de zarizary ny fisitrahana rano matetika amin'ny roa maraina no mifo mandeha mandahatra daba mavo eny amin'ny reny borna fontaine reny zay ny zava-misy am'izao fotoana zao fa ny tokony ataon'ity département anankiray ity indray am'izao fotoana zao inona le tetikasa tokony atao ampisitrahana an'le rano ho an'ny vahoaka malagasy anisan'ny olana fototra nampiongana an'ilay fitondrana teo resaka rano marina tokoa zany ny rano nge raha atsika zany avambara amitsika avany hoe ny teny momba mikasika teny pahendreny na teny faneva mikasika anany de atao hoe ny rano no aina rehefa tsy zarizany zany ny rano de tsy zarizany ny ainao na fidiovana na fivelomanao satria aza adintsika hoe 75-80% ny vatan'ny olombelona anankiray any ka rano ary amin'ny lafim-piainan'ny olona rehetrarehetra zany ny olona anankiray afaka tsy mihinan-kanina herinandro fa raha ny olona anankiray tsy misotro rano anatin'ny herinandro maty izy fa raha misotro rano izy fa tsy mihinan-kanina mbola manana mbola afaka mivelona ihany izy de io mihitsy ny tena olana zany ny olana fotsiny zay de zay hoe ohatra hoe tanao atao amin'ny commune Ambotrimanjaka zany zao zay nanana projet ana forage efa mitsangana moa zany isorana zay na ny technicien ny Jirama na atsangana zany forage maromaro teo amin'ny commune Ambotrimanjaka zay fa ny olana fotsiny zany de ahoana marina moa ny technicien mikasika ny rano tsy tokony olana eto Antananarivo renivohitra mety hoe olana ny rano mety hoe ilaina ny camisiterna ilaina fa raha ny tena hoe any ambanivohitra raha tena miezaka tsika tsirary avy hoe mijery am'izay hoe stratégie vaovao eo ahoana no amatsaina ny olona any ambanivohitra resaka rano fisotro madio rano fidiovana mety tsy hanana problème rantsony tsika fa ny olana mantsany zao ohatra hoe Ambobao hoe manodidina atsika eto zany zao de mitady ny rano Jirama avy any amin'ny source eny Marseza daholo fa raha ohatra jerena hoe local solution ino moa zany vahaolana anaty par localisation zany par localité zany jerena fotsiny hoe raha eto Ambobao zany tsika afaka manao forage firy tsika amin'ny fokotany any ambanivohitra eto Ambobao reo fa eto Ambobao tapitanana ndeha ovatsiana rano avy any amin'ny Jirama de mivay olana io ny olona nge any ambanivohitra tsy sarotiny am'izany matsaka ny olona be da be manana lavadrano any Andohasa any izy matsaka izy fa raha ohatra hoe iny fotsiny jerenao anankiray hoe manao forage anankiray ianao isaky ny fokotany anankiray forage roa isaky ny fokotany anankiray de asiana fotsiny hoe ahoana ny fomba hitaritana azy amina citerne anankiray sy mibe andrano anankiray zany amatsiana azy izarazarana azy pary borna fontaine de mivany olona taloha ny Caritas sy ny fikrima moa izy teo nanao an'le borna fontaine isaky ny fokotany reny fa niantana ny olona tam'izany maninona tam'izany na vita zara rano
fa madio sotro a sy rano fidiovana tamin'izany fotoana zany fa maninontsika am'izao fotoana zao a tsy havitan'izany tsony nefa am'izao fotoana zao mitombo kokoa ny isan'ny manam-pahaizana manokana mikasika an'izany. Eo am'izay zany hoe zay no isan'ny tetikasa goavana tokony atao zany hoe tsy iankina amina mandro feza intsony ilay izy vahoaka Antananarivo sy ny manodidina fa tokony ho aleo tena. Maro ny zavatra azo hitrandrana izay rano sotro madio zay raha ny teny Ambotrimanjaka zao nisy a niteraka resabe moa iny fa mbola maro ny toerana afaka hitrandrahana izay rano sotro madio zay raha hoe eto Antananarivo fotsiny resahantsika. Betsaka mihitsy tsy manimba koa fiainan'ny olona ny famolen'olona netsaka hoe fa fitrandrahana sy fanovana ny teknika ahafahan'ny olona misitaka rano fisotro sy rano fidiovana eto amin'ny Antananarivo sy manodidina fa hitatsika zany mba jereo fotsiny fomba mitondran'ireo zokontsika nantolo teo aloha ohatra hoe commune anankiray fotsiny zao isaka ny fokotany izy isaky ny lohasaha kely a de manana an'ireny fahatsakana lavadrano reny de teo ny olona namatsy rano teo ny olona no sasa teo ny olona naka rano a fisotro fa arakarak'izay hoe fitombon'ny olona no na tsy ampy an'ireny fahatsakana moa zany filaza azy na reny hoe poina lavadrano reny fa am'izao fotoana zao raha misy fanatsarana fotsiny nge reny na hoe fampitomboana anisan'ireny a tsy anana problème raha fisotro a ny olona manodidina n'Antananarivo indrindra hoe neny a somary ambanivohitra zany fa ny olana fotsiny a de zay hoe tsika zany mbola mifikotra hoe tsy maintsy hoe système ohatra an'izao betsaka ny olona isambatan'olona ny isa-tokantrano moa zany hoe ny mpampiasa rano de mieritreritra hoe ampidirinao an-trano izy fa tsy maintsy iainana am'izay fotsiny aloha hoe rehefa mazava fotsiny hoe zao fomba hitonantsika famatsiana ny rano a amin'ny tanàna tsirairay avy a mazava be tsy de mila miankina amina jirama hoe andaniana vola be da be fa ohatran'ny fomba nazatra fotsiny hoe atsaraina fotsiny reny forage sy reny fahatsakana sy reny poy reny atsaraina fotsiny reny a arakaraky nisan'ny olo hoe ahoana fomba anatsarana azy a manana teknisiana be da be an'izany nge jirama eto amintsika tiako iverenana ny mahakasika ny politika indray nefa nambaranao toy ihany le hoe tsy tokony tompotreny fatratra hoe niseho tompony tolona zay rehetra nandray anjara nidina kianja tamin'ny hetsika fitakina fanivana ny taona 2024 lasa teo iny fa am'izao fotoana zao mandeha be le anarana hoe forongony ity am'izao fotoana zay samy teny le zavatra tsy mety ataon'le fitondrana fanavaozana na mitsikera moa zany de ampangaina ho forongony le forongo moa zany de hoe olona niara-ny asa tamin'ny andro Rajoelina anisan'ny vosketa am'izany ny administrateur civil reo sy ireo mpiasa-panjakana sasan'ireo hoe forongony le fitondrana teo aloha ka isorona ina ny tokony atao am'izay zava-misy zay satria manjary lasa ohatrany hoe lasibatra le mpiasa-panjakana zay mety hoe niarana tsindry politika ihany koa teo mpanaovana ny asany hatramin'izay. Marina tokoa zany Michel nyzara tokony ho tadiditsika sy tokony ho fantatsika ny zara ny ainatsika hita amin'ny firenena nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany zay nitantana ny filoha Philibert Ratsiranana ny dimbiasan'ny ny filoha Ratsiraka ny dimbiasan'ny Zafy Albert miverina Ratsiraka miverina Ravalomanana Andry Rajoelina sy de zatra ny seho rehetrarehetra reny de zay hoe tao anatin'ireny tsika de tokony handray lesana ny olona rehetrarehetra tao anatin'ireny zany sy ny taty ivelany mba ahafahany mitady sy mba mahazo toerana tombontsoa manokana tao anatin'le fitondrana de zay aloha tsy maintsy ambara mifanaratsy tahaka ny ombo miantsika aloha tsika am'izao fotoana zao dinganitsika zany am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany de mijoro daholo ny vondron'olona association komity miaran'izao sinsisa mba hiteny hoe tsy mety rehetra zao be miforongony ihany be izara zany teknisiana napetraka am'izao fitondrana vaovao zao raha hoe sotsika daholo de hoe sorona daholo zany mpiasa-panjakana rehetrarehetra ny administrateur civil tsy miaro be lohan'izy ireo a fa efa mba nahazo ny tena zany tamy vanim-potoana hoe ianao forongony ihany ianao niaraka taminy ihany ianao janony ianao de tsy maintsy naafektena tamin'ny toerana anankiray affectation aloha mbola tsy manina izy te mbola hita Madagasikara ihany fa le poste clé
fanjakana le olona manam-pahaizana manokana iny ho asonao fa forongony mpiasa-panjakana zany de tsy maintsy mandova ary manompo zay fanjakana tonga eo zay zany tokony fantatsika rehetrarehetra fa ny olona zany efa mataotra hoe sao de tsy mahazo fahefantsika sao de tsy mahazo esitsika de manangona sy manendrikendrika andreny hoe forongony anina forongony anina tena misy forongon'olona tena fantatra kosa aloha hoe ianina de tena forongony anina tanteraka rehetra tsy ala amin'ny anina izy ianao hoe de mieritreritra hoe ny député ohatra zao Irmara ny déclaré zay de tsy miaraka amin'ny tsy ao anatin'ny Irmara ntsony de eritreritra ve tsika tena tsy araka amin'ny Iany Rajoelina itsony izy na hoe manana zatsy hoe izy rehetrarehetra hoe mba manana an'izay stratégie heverina hoe zay politika eritreretina zay hoe fomba hoe ahoana ny fomba amerenana any président Andry Nirina président teo aloha eto Madagasikara mba ahafahantsika midioka sy mihinana tombontsoa taloha raha izay de mety hoe mpanao politika de mety puissant mety hoe tena anompony ny zay ny tompony teo izy fa raha ny teknisiana kosa aloha tsy voatery zay amin'ny zato isan-jato fa ndeha ataontsika hoe ny valopolo isan-jato ny teknisiana eto Madagasikara de tsy maintsy manompo fitondrana tonga zao fitondrana fanavaozana ao izy ireo de tsy maintsy ao foana izy fa ny olona fotsiny hoe tendritendrena fotsiny hoe ny directeur ny secrétaire général ny chef de service ny chef de direction reny angambany hoe mety misolosolo hoe satria ianao a tamin'ny androny any ianao directeur donc zany ianao a tsy directeur ntsony fa mba hitololito a miakatra ho directeur zany tokony isy eto Madagasikara de hoe ny fanavaozana toe-tsaina ety miasa tanteraka fa tsika zany ao anatin'ny roapolo taona ohatra de mbola le mpitondra reo le teknisiana tao anatin'ny fitondran'ny filoha teo aloha ihany mbola hiaraka amitsika mandra-paretiretiny na hoe mandra-pialany fametrahany fialana za tsy asa ntsony a satria tsy eo ntsony amin'ny filoha zay na raha ohatra angaza ny tenenao makasihan'ny solombavam-bahoaka teo mbola anisan'ny fitakin'ireo vondron'olona sasatsasany manohana an'izao fitondrana zao le hoe foany reo nisy an'ny seni moa nametra-pialana ny mpikambana misa valo filoha anankiray sisany eo fa mandeha ny asa hoy ny filohan'ny seni le anteny mera-pirenena aloha zany mbola io izy io a mitonona ho nanolotra an'le premier ministre lehibe ny gouvernement am'izao fotoana mampitina Rajoelina fa le nambaranao teo le hoe anisan'ny mpivadibadika ireo nisy tamindreo ny efa 4 mandat fa narahany avokoa miteteziny reo fitondrana ny fandimby efa tany amin'ny HVM izy niaraka ny Irmara avy eo niditra kely Firaisakina de avy eo lasa mivadika Firaisakina ny fanavaozana zay zany le zava-misy an'ilay fomba fanaovana politika aloha zany olom-boafidy izy fa tsy olom-boatendry fa nivadibadika tamin'ilay vahoaka tokony foanana tokoa ve io rafitra mpanao lalàna anankiray fa lany mandat moa ny anteny mirandolona raha mikasika ny hoe rafitra aloha na izay iainy atsika aloha am'izao fotoana zao zany hoe marina ihany filazany sasany hoe tamin'io lalam-panorenana io ange nanaovany filohan'ny fanavaozana fienianany amampiloha fanavaozana azy ny ACC ange no nanolotra didy amandalàna sy nakatoa ny fijoroan'ny filohan'ny fanavaozany sy ny sisa zany hoe ny lalam-panorenana am'izao fotoana iainantsika zao zany a de mbola mametraka sy makatoa tanteraka ny senia ny ACC ny solombava-bahoaka ny anteny mera-pirenena zany fa indro kely fotsiny hoe lany mandat ny Sénat de io tsisy fividianana atao tamin'io dia rava ho azy zany ny Sénat teto tsisy olona ao anatin'ny Sénat fa raha ny marina zany hoe ny lalam-panorenana zany mbola mametra ny ny anteny mera-pirenena hijanona amin'io toeran'io fa raha ohatra kosa hoe tena horavatsika am'izay tsy anaraka lalam-panorenana antsika fa ty am'izay ara ny fomba hitantanantsika ny tany sy ny fanjakana raha pitso na raha afaka pitso hoe hitsangana zay de rava ho azy am'izay zany a reo a structure rafitra rehetrarehetra nisy teto amin'ny tany sy ny fanjakana rehetra fa raha vao tsy manao an'izay tsika hoe za aloha za mifandiniako manokana hoe raha vao tsy manao hoe manana tsy haiko inona hoe feuille de route malagasy tsika na hoe tena hoe hoe sarta malagasy a manokana
hitondrana n'izao fanavoazana zao any amin'ny repoblika fahadimy moa zany tsika zao fahadimy de zay angamba de ekeko hoe rava ho azy ny anteny miram-pirenena rava ny senia rava ny asesia tsy miverina intsony a ny sena raha tsy tonga indray a ny fifidianana vaovao lalam-pandrenana vaovao a fametrahana filoham-pirenena sy ny rafitra manaraka arak'izay atsangatsika amin'ny lalam-pandrenana vaovao eo fa raha mbola zao zany aloha de mbola eo ihany reo na de aza lazay nareo hoe isika teto ihany no menomenona hoe maro anisany député tsy lany tamin'ny fomba marina asy ara-dalàna zany niseny zay nyheverina hoe netretina nytatana sy nananina amin'ny fifidianana no nanatanteraka azy ny ACC no namoaka ny didy amin'ny mahalany azy nefa ny ACC ny tenenitsika misy an'ireny hoe azo raisina fa tsy mitombona sinsisa ahoana tary amin'ny anina marina osika amin'ny fifidianana zay ny tena hoe nalaza teta Madagasikara mampalahelo any mieritreritra zany hoe ny mbola ifikirana zany fa zany hoe tsy maintsy zay moa zany no arano hoe satria io zany aloha ny rafitra lalam-panorenana iainana nitondrana ny fanavozana fa raha ohatra hoe tsika manana zay sarita manokana hitondratsika fanavozana zay a rava ho azy a reo rafitra eo ary tsy azo mena tsiny ny olona mitako hoe raha vao ny député raha vao ny zao raha vao zao normal zany satria ireo nge natonga ny napitrangany olona teto amintsika ny ACC ingeny tena mifonako hoe no name alalana ny filoham-pirenena ilatsaka tamin'izany na de efa voalaza ary to anaty lalam-panorenana andininy zao a tsy azo atao a filatsahany olona anankiray manana nationalité hafa firenena faneken'ny ACC zany no amarin'ny ACC zany de samyny adevitra teo hoe ty lalam-panorenana ty andinin-dalàna ty tahaka an'izao fomba andikatsika azy ty tahaka an'izao fomba andikatsika azy de samy nanana fandikany de zany hoe lalam-panorenantsika mihitsy zany no tsy de tena fiable ho an'ny mpitonaka zany teny fotsiny hoe raha za manokana zany hoe alohantsika manana sarita manokana am'izay a afahantsika mitondra an'izao fanavozan'izao a ho any amin'ny repoblika fahadimy a na ny lalam-panorenana io zany na ny rafitra na ny fifidianana maro samihafa. Fa mety hoe inona zany no sakana ho an'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara tsy andrava an'ireo rafitra ireo nefa raha ny fahaefatra amby folo ny volana oktobra 2024 teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsorohitra de nilaza izy fa rava ireo rava ny repoblika fahaefatra ireo androm-panjakana nitsangana tamin'izay de rava avokoa midika ho tahotra ihany ve zay ho an'ireo ampiarimiminantoka vahiny amin'ny Madagasikara nde hoe ataotsika fa io premier ministre vaovao ministre vaovao zany efa tsy efa nambara hoe tahaka an'le toerany tsy manaiky tsindrina fa hitana ny heviny izy de andeha jeren'ny premier ministre vaovao zany tsika inona am'izay ndray fomba inona zany tena hoe hitondrana an'le tady sy mifanjakana hoe oravana ave a ny olana koa nge ny député mieritreritra hoe voafidy ara-dalàna zany tsy manaiky an'izay fa tsy niatsy andaniny kosa nefa rehetra manesika hoe raha vao io a mitady toerana koa ngena hoe ahoana ny fomba hipetra andravana andreo a afahantsika maka toeranao a mba hafana mamoramora ho any amin'ny fifidianana isanambara tonga atsy ho atsy a zay tsy maintsy ho apetraka hita amin'ny tany sy ny fanjakana ihany zany tena olana amitsika hoe misy fifandritanao zany ary normal ihany hoe misy mataotra ny andaniny misy manahirana ny kelany misy mandraoana hoe ratsy zao de ohatran'izao de zay ny tena olana hita Madagasikara fa raha tena mijery fotsiny amin'le fomba ampisaina sy ara-panahy hoe hanavaotsika ho any amin'ny fanavaozantsika andao zany hoe efa lasa daholo ny zavatra talohany andeha ho avozana andeha atao vaovao reo a raha izay aloha toetsaina hitondratsika lizy a tsy mila hoe mitenikely raha vao efa tonga de mametra-pelana tahaka an'ireo membre atao amin'ny CENI reo a zay mbola heverin'ny sasany hoe misy a firongorongona fitondrana teo aloha reo ary mariny zany raha ny ao amin'ny ino ty anteny meram-pirenena nge ny be da be ao nge reo lany tsy ara-dalàna ny menomenoana antsika tamin'ireny etsika fotsy ny karazany hoe fifidianana tsy mandeha amin'ny lohan'ny reny mahakasika an'izay nisy an'ilay manam-boninahitra niaraka tamin'izao fitondrana fanavozana zao ny tanandraikitra ambony atao ny fiadidinan'ny fiadidina an'ilay repoblika ny fanavaozana no nanao ampamoaka nanontonona anaran'olona moa i colonel iny faraparan'ny herinandro teo a ny tonga moa zany de nampangaino mafia mifehan'izao fitondrana zao reo olona reo nisy vahiny tao nisy malagasy tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena
fahitanao andrany zavatra zay zany hoe tsy tohatry ny tamin'ny fitondrana teo aloha ihany hatramin'ny fitondrana ny fandimby teto Madagasikara dia misy mpandraraha voatontonona foana amin'ny fiain'ilay fitondrana tany amin'ny fitondrana Marakaravalomanana Erajonary Mampianina ny fitondrana ny Rajoelina teo ny mpandraraha Mambravatomanga ny voatontonona be tao ambadika ireo nisy vahiny ihany a fahitanao andrany zavatra zay zany hoe inona ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana ihany koa mba teo hoe ialana amin'le hoe fibaikonna misy hoe super président moa amin'ireny hoe mandoa vola mamatso vola an'ilay fitondrana ary lasa mifehy an'ilay fitondrana ihany koa zay ny nalo misy elona ny fanambarana tahaka an'ireny moa dia manana source izy c'est vrai hoe tena hoe positiva maradalana marina matoa izy sa manao déclaration ohatran'ireny anazy manokana izy anazy zany amiko zany dia anazy manokana iny a déclaration sy fanambarana ataon'ireny fa raha za aloha zany de tsy mananambara izy ty za tsy manana hoe aiza moa zany tena loharano vaovao na zavatra tena hoe fiable hitako hoe tena marina tokoa fa ty fitondrany tya de mbola misy super président ao ambadika mbola misy zosozo mbola misy fitadiavaka rena sy fanondranana volamena sy zany angefa mbola voatona amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe misy olona irahana manokana fotsiny any diba ihany taraiky ihany sisisisisisa za aloha de tsy mahalala an'izay na zany zatra fantatra fotsiny de zao hoe zay fitondrana ny fandimby teto rehefa tonga teo a de natao fotsiny zay anapitehana andeny manam-bola sy manana fiarina be da be teto Madagasikara iny tena marina nenao tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha rehetrarehetra de ny fandimby samy nanapotika an'izay heveriny hoe mpamatsy na hoe tena ny anteran'ny filoha teo zany de ny Mambravatomanga moa zany zao io ny tratra fa raha hoe reny olona manam-bola nampiasaina teto Madagasikara rehetrarehetra atao anatin'ny fitondrana fandimby reny ange misy elona no tsy mipotehana fa nytenenina fotsiny natao tahaka ny zaka io se hoe zay zavatra olona nalainao tamin'ny tsirariny a onero avy zato eny a vereny ianao a mitantana ina moa zany zao fa voatsaika rehatsika adolagny za tsy te hanonona anaranareo olona manam-bola be ohatra hoe tamin'ny andron'ny Rajoelina fotsiny zany zao vao tonga teo a président Rajoelina mipotratra mipotehany voalohany de zay tena niara-ny asa tamin'ny président Erajonary Mampianina reo mpanam-bola mpandraraha lehibe sy goavana hitatsika zany tonga de natao fotsiny zay andavona azy nampikadrana azy ary tsy mivoaka izy lasa tamin'izao andro fanavozana zao de ohatran'izay ko zany tonga koa tsika am'izao fotoana zao de zay kanefa raha ireny zao nampivondronintsika hoe ndany ianao manao asa sosialy tahaka an'izao a onerinao ny zavatra ny reherentsika ny manam-bola fa sy manam-pahaizana sy mpandraraha tahaka an'ireny a fa ny antsika ray zany fananana potehana moa malagasy ihany malagasy io fankarana zany de mijanona foana de jerevo tsara hoe ny tany alain'ny karana ny tany ataon'ny sinoa jerevo tsara ny hoe manamorona an'ireny lalam-pirenena leny lalana vaovao voasikafana zao de jerena eo ny ambadika ireny a sinoa na karana fa tsisy mikitika ireny rehefa lasa ny karana lasa ny sinoa ny taninao a ny tanin'ny olona any ambanivohatra anaovan'izao mikimaky rehetrarehetra zao tsisy mikitika ireny fa de eo foana izy tiako virena kely ty resaka tany ty ianao efa be ny tanàna teo aloha anisan'ny sedran'izany Ambotry Manjaka tamina resaka tana masoandro eo am'le hoe fanoratana n'io tany io ho an'ny malagasy ihany koa anisan'ny politika ny fitondrana fanavaozana izy io fa manana hevitra ihany koa vezanao a hoentina hoe anatsarana an'io hatramin'izay satria maro ny olona tsy manana an'ilay tany fa hoe fandovana le izy fa rehefa misy olona tsy mahafantatra fa tonga eny fotsiny tonga de hoe miseho azo tompony amin'ny na mahafantatra taratasy moa ny ambony ihany de lasa voambaka le tantsa tena marina zany mampatsiahy tantara moa ny tena nabe ny tanàna tenako teny Ambotry Manjaka moa zany a de satria zany anisan'ny lidera lohany a nitarika ny vahoakany Ambotry Manjaka ary nitsangana niaro aniny tambarina Ambotry Manjaka iny a tsy natao a ny tanamasoandro azy adino zany zay vahoakany Ambotry Manjaka fa na ny tenanay ary ngefa nahazo efa samborina teny fiadanany de efa nahazo iny ty zay sursis nandritran'ny 24 mois à 12 mois izy teo de natao sous contrôle judiciaire zay nandritran'ny 4 volana mikasika an'iny zany hoe tena atao anatin'ny saina mihitsy zany ny anay de zay hoe ny tany malagasy de tokony ho an'ny malagasy raha misy tany anankiray zany efa voatondro fa ny malagasy a tsy ara-dalàna io taratasy io na taratasy fandovana na ny tany matsy de zay misy hoe raha tany vita kadasitra izy
de misy le atao hoe situation juridique iny de zay misoratra ao anaty juridique eo a tokony tompon'ny tany raha ohatra ndraiky hoe tany mpanjakana ka no ajariana jeje mba nanajary azy teo a no tokony hisitaka azy tompony ny zavatra lehibe am'izao fotoana zao moa zany de niezaka ataony ministre ny fanajariana ny tany za tsy hanao nanarana fa za zany tena hoe mba tokony hiverina eo a iny ministra anankiray iny fa hitako hoe tena be da be ny fahatsarana sy ny fanavaozana amin'ny hiverenany tany ho an'ny tena malagasy ary za tena anisan'ny toraka voninkazo amin'ny ministre ny fanajariana ny tany sy ny fananantany io zany tsy manina moa raha tononona ihany ary ny généraly Lélisson zany aloha izy mba hiverina eo satria efa hitany a le lalana hitondrana mba hamerenana malagasy amin'ny tany fa zany natonga anay anana fahorina be tena Ambotrimanjaka tam'ireny a ny hoe ahoana moa zany tany mba harina Ambotrimanjaka no totofanao atao Tanamasanto de iza zany a ny vela sisitaka amin'io avy eo tsy maintsy zay manao zavatra eo amboniny eo fa ny tompona tambary am'izay fotoana zay na izy a ho mpiandry ny orinasa na izy a mpamafa ny orinasa zay sisa no azony atao ary ny Ambotrimanjaka nefa tsy afaka hivelona am'izay fa ny fivelomana Ambotrimanjaka de mbola io tambary io a na de tsy de ara-dalàna sy tsy zarazara ara fomba fitantarana azy a de zay hoe ny mpitona zany no mezaka hoe ahoana ny fomba ampilena vary a fomba sinsisa zany mba hanaraka ny période a rehetrarehetra. Andriamatoa Randriamanalitso Iadjason taprazady ny fandarantsika inona no azonao am'tinan'ireo fimankafakana no entinao reo ary fotoana iny koa zao hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'le hoe fitondrana fanavaozantsika. Ya ny azo am'tinana azy angamany de zao hoe raha ny fananganana ny fanavaozana am'izao fotoana zao zany a de ny rahantsika nanao ny fandravana ny fitondrana teo aloha mba ahatonga atsika iaino anatin'izao hoe fitondrana fanavaozana zao ny fomba stratégie nitondrana azy a no samy hafa teo zay fanambarako teo reo reny ny hetsiky ny firaisankina ny hetsika fotsy a angambany hoe tamin'le vanim-potoana na de nijaliana sy na tseroany hoe mangiry firy reny nitolomana mba isyny fanavaozana teta Madagasikara tsy vita le satria mbola tsy hay ngamba sitak'Andriamanitra fa efa miverintsika tato arina tamin'le ny hetsika ny tarihana tamin'ny volana septambra reny samy mpitarika teo daholo mpitarika moa zany de misy mijoro mpitarika fa nitaritana moa de tsika menakavy teo ihany de tonga am'izao vanim-potoana zao zany tsika de tsy tokony hisy hoe zay no natonga ny fanavaozana na zay natonga samy teo daholo tsika fa jereo fotsiny hoe izany tsy teo avao tsara zany zay izany tsy nitolona iza lay tompona andraikitra nandravaravatsika teny am-pitolomana teny hoe bomba lacrymogène zany tantara tamin'le netsika fotsiny eny teo amin'ny station totale teo atamiany tena nahatsaroko mangiry firy misy teo niaraka tamin'ireo filoam-pirenena hovidina tamin'ireny anisan'ny tononoko manokana am'izany angaminy hoe Rolaratsiraka tena anisany hoe tena tondrako mangiry firy teo ary saika namoizako ny aiky mihitsy a de zay zany hoe jere fa ny vanim-potoana fotsiny samy hafa de zany hoe tsy tokony hisy hitsangana zany hoe tena zay rangany nampisan'io fanavaozana io a tsisy tokony hitsangana zany fa nda hoe zay rehetrarehetra nanomboka tam'izany rehefa nanda fotsiny hoe tsy mahazo milatsaka filoam-pirenena tsony ny andro ny Irina Rajoelina efa nanomboka tam'izany nitako fanavaozana ny olona nenetsika fotsiny reny a ny firaisankina sensisa de tonga tamin'ny 2020 septambra iny de azy amin'ny teny hoe zahay sala am'izao ihany tsy maintsy tompony tolona fa tsika zany tsy nahefa tsy navita raha tsy nitsangana kapisaty a zay isaorana azy manokana rehefa tena nahita ny fijaliana sy fangiry firina tahaka zay efa nidiavina tamin'ny etsika fotsy de tsy natantiny ny kapisaty ary zay no nampisan'ny colonel Mikael Lama Mikael amina fanavaozana azy de nitsangana izy a de nandresy a ny tolona tamin'ny 2020 septambra fa marika sy famantarana fotsiny ary ny tena nanomboka ny tolona ny amin'ny fanavaozana ny mosala tam'izany a fa de nanomboka tany amin'ny le nietsika fotsy a sy ny firaisankiny reny de alohantsika mba samy tompona hijery am'izay am'izao fotoana zao zany hoe ahoana zany ataotsika ho tena anjary a any amin'ny fanavaozana am'izay tsika eto Madagasikara mba anana ny malagasy am'izay a fivoarana sy fiadanana ary indrindra ny hoe fandriampahalemana eto amin'ny fireneny.